manokana dia misy aza ny mieritreritra fa kely sy bitika ny fanampinana tolona atao tamin'ny mpitiavana. Koa amin'ny anaran'ny fikambanana fity izay fity fantatro loatra mantsy hoy ity afatra ity fa nampiteraka ny fiahiahiny na ny fisalasalana ny amin'ny fanampina nefa noho ny fatokisana napetraka ireo dia mbola tsy niraviravin-tanana ianareo ka nanohina indray ny antso na fa mbola hitoy ny fifanomezan-tanantsika satria mbola maro loatra ireo mila izany eto TGV araky ny antsoavo nataon'ny filohan'ny fahefanahaviny tetezamina 20 marsa 12 fahatelo ny herinandro masina natao lehibe ho an'ireo namoniny ainy sy ireo ray aman-dreny izay mbola velona lalovan'ny firenena mandritra izay tena 20 taona izay aiza ho aiza ilay fafahana fampisarana na inona endriny na inona lokony amin'izao herinandro maherana Madagasikara dia betsaka no namaly antso tamin'ny ara izy ireo. 10 taona ny fahalevantena hoy izy nefa mitady hifanjanaka ny samy malagasy andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ihany koa fa arena ny atanora dia mila fahatonina ny olom-pirenena tsirairay. Congrès Rampitso alarobirika amin'ny 30 mars 12 manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny Palais des Sports ao etsy Mahamasina nitolaka ny orinasa avakado sy ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Noho izany dia manana soratra ary avadika ho boky ka atolotra ny fahefanahaviny tetezamita. Manoloana ny toetra raha politika misy eto amin'ny firenena ary dia manana ny heviny ihany koa izy ireo araka ny nambarany tamin'ny mpanao gazety. Fa ny antoko RPM na ny Rassemblement pour Madagascar dia misy antsoavy ihany koa ataon'izy ireo amin'ny fitoniana politika sy ny fampihavanana ray aman-dreny ny vahoaka malagasy mpitondra amin'izao fotoana izao sy vitsivitsy noho ny fiotsahan'ny tany mikasika fanarenana ny afaka ny fifandraisan'ny andapa fandreny sambava ary mitraingana zany ministèrena zavety tokony mitsidika ny asa ty moa zany zao andapa zay ka manazo zany sotra fahitako izy am'izao ka mizotra rada izay dia isan'ny koa ny fametrahana arika iarovana ny nofotany bolo menti dia tsy maintsy atoa zay anaovana fomba zany hoe solution stabilisena le tali zavatra hita fa manana racine mba tsy rotsahan'ny le tany tali zay zavatra zay moa zany araka ny tokony izy andraikitra ny mystère araka ny naminavinana azy ny asa vita ary amin'ny volana eto ny nanam-pirenena fa 5 mo izay dia fantatra ihany koa izao fa efa azo ny fiaramadiny ny rendoza ny ain'ny mpandeha 7 sy ny mpanamory 10 nandeha tamin'ny Air Madagasikara tamin'ny alakamisy teo raha nipetraka tao amin'ny saranam-piaramanidiny Nosbe Elville. Volazan'ny loharan'ny-baovao tao amin'ny Air Madagasikara fa avo be ny orana tamin'ny Nosbe tamin'ny voalohany fiaramanidiny io nefa sarotra fa tamin'ny fotoana izay nipetrahany fanondrony vao tafapetraka ary dia nisolifatra ny kodiarana kasika ny piste tao Nosbe ka nanjary mitsivalana teo amin'ny piste ny rendoza avokoa ireo mpandeha 7 sy ireo mpanamory 5 tao anatin'ny fiaramanidina tsy nisy naninona ary ny manokatra ny fampiasana ny fitodiny Nosbe ho azo ampiasain'ny fiaramanidina ka dia naka ny mpandeha ho an'ny Paris ny andro treo ihany. Andalam-panaovana ny tombatombany izay mety ho fahasombany ity boina ireo mpandeha kosa dia efa todo somatsara taty Antananarivo ihany ny ampitsony io. Niteraka fikorotanana teo amin'ny fandrinana ny asa fa indrindra ihany koa ny fandrinanareo sida teny amin'ny siranam-piaramanidiny vato tamin'ny 4 maraina no verirariny teny 5 sy sasany ariva ny androtro ny sabotsy lasa teo. Ny menimenina tsy nisotra zany ny mpandeha satria dia maty avokoa ny fandaram-potoana efa nomanina ka anisan'ireny ny titeratany avy any Martinika ity ekeko ny faharatsian'ny andro ka niteraka ny trangan-javatra tany Nosbe hoy izy saingy anakianako ny Air Madagasikara kosa ny tsy fanajana ny teny nomena eo amin'ny fiovaovany no sady tsy misy fanapandrenesana mialoha. Fiaramanidina 7 no ampiasain'ny Air Madagasikara tsy afaka ny asa tamin'ny sabotsy sy ny alady tsy maintsy atolotra n'ireo mpanjifa satria vokatrio zava-nitranga io dia nikorotana ny zotra ny Air Madagasikara ny
ny apitsoniny sy ny afaka apitsoniny. Inona nefa no fepetra efa niraisin'ny Zater 42 no niezahana avy hatrany zany ireo fiaramanidina kelikely kokoa fahasembanana volana tsy misy misampona eo vao tena milamina ka ny fandaminana ny sidina hatramin'ny androany saingina mpanantena kosa ny tompona andraikitra eo anivon'ny serasera ny era Madagasikara fa ivatso ela ity olana ity. Lehibe tsy azo mavanana ny fahaizana mitantana ny rano eo amin'ny fampitambonan'ny voakapina amin'izao fotoana izao ny fametrahana fotodrafitrasa lehibe sy manara-penitra isan'izany eto Andampy be ity ka mpamboly 3 arivo androany vinahitana izao fotodrafitrasa lehibe izao moa ny mpanolontsaina manokany filohan'ny teteza mita ny colonel Lilisan izay zanaky le Tsiwela zay keto avake de fandezahantsika ny raha zany amin'ny herinandro ambony de fahazahana mahazo barage na mahazo tracteur nareo tsy mety misy technicien manampy anareo marina fa ny tanora dia mila fialamboly na tsy andraikitra anay azy io dia mba hitondra anjara brikiny izay anatin'io ny ministère am-pambolena dia agnome jeu de maillot maromaro nga mahefitranadio fantatra fa ho avy eo amin'ny distrikany Befandrina ny traktera iasa ireo tany malalaka ka ny komina Ambodimotso no isantatra izy zany amin'ny faritra androy iny sy aneranelany tolera sy mansa satria dia manomboka mivoaka amin'izao fotoana izao ny Andriambalala ka noho ny fampetsahan'ny rotsakorina tany an-toerana raina ireo tantsasatry simba ny voly izay lalovany ireo valala ireo ny olana amin'ny resaka valala izy amin'izao tsisy ny mpamano valala ty aminay tsisy fa misy ihany fa misy ihany fe tsy ampy zany ny mpamano valala aminay aty fa ny any amanja no betsaka fa ny aty aminay amin'ny faritra ferena aty kiraikiraika saina satria mandady amin'ny tany toy ny hitantsika amin'ny sary ireo valala rehefa manidina kosa izy 12 andro manko izy ireo vo ary elatra anidina ka mandritra izay fotoana izay no aminona ireo valala le izy zany le valala nisy tokoa amin'ny faritsy manja ary tena surprise ho anay le technicien zany satria mois de vavy bedinina 12 taona dia midika 12 taona taoriana ny conférence lehibe fahefitra natao tany Beijing eo no andrefesana ny lalana vitan'ny firenena tsirairay ary ny fibanjinana ny hoavy ho an'ny Madagasikara manokana dia voafehin'ny loha hevitra telo ireo tetika 12 mariky ny fampivelarana ny mira lenta voarakitry ny tetikasa natao tany Beijing io dia ny finiavan'ny fitondram-panjakana Hirosy bebe kokoa amin'ny mira lenta ny fandraisana anjaran'ny fiarahamon'ny pirenena amin'ny fanentanana ny mira lenta na arakasa na arakefitra ireo sokajin'olona indrindrindra sahirana indrindra moa zany vehivavy anatin'ny sokajin'olona ny fanampiana azy ireo mba hiditra amin'ny sehatry ny asa banjinina hotratrarina amin'ny bedinina 20 afaka 5 taona izany ny olana amin'ny tsy fahafana manatanteraka ny mira lenta amin'ny vehivavy malagasy amin'ny fanilikiliana ny vehivavy etsendany ny tsy fampitoviana ny farany ny latsaka ny ankizy aleony vehivavy hijanona fa velombady ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay indrindra fa ny maritady kosa ny any amin'ny faritra misy karazany lamba arin-drano izay fisalotra ireo andrindriny ny mpanan-karena ary ny sokiolona ny lamba telo soratra ny lamba mena ny tsapolandy izay lamba landy miary rofia ny arin-drano landiazo ny lamba hoany ary ny salaka raha sikinda ary ny sikitratra izay ny vehivavy ny mpanao azy raha izay ny fomba ka vilay kiraviravy azo ifampisoloana koa nefa ny tanana verina tsy kelikely kosa nefa zany amin'izao fotoana izao malagasy miverina tafiana ny lambatra amin'izay eo raha tao ny fanatotoloana ka miaro lamaoty izay kolontsainy lamba izay koatra ny fisalorana ny lamba malagasy zany dia sampina visy havanana dia amin'izao fotoana izao ao mpikabary lasa misivitry ny fanatotoloana izay mety animba indraindray mety manatsara ihany koa nefa fa ny hita aloha fofetra moa ny fotoana ny vaovao an-tsara amin'izao alina izao dia ny fanatetin'ny antonona marana ny fotoana